4 farafahakely no maty noho ny rivodoza Sido tany Mayotte. Nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Sido tao amin'ny nosy Mayotte ny sabotsy lasa teo dia olona 4 farafahakely ny lohatreto no fantatra fa namoy ny ainy raha toa ka 520 eo ny maratra. Maro ny potika nandritra ny ity rivodoza ity ary tena voakasika tamin'izany ny hôpitaly sy ny sekoly. Abonne vetivety aloha ny chaîne antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy mialohany hidirantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Aza adino ihany koa ny manao j'aime ny video ary aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavajaina. Niarantsika nahita sy niarantsika nafantatra moa fa tena nandravarava tao Mayotte ny rivodoza Sido. Olona miisa 4 farafahakely no namoy ny ainy tao Mayotte. Ireo bidonville izay tena beponina no tena potika tamin'izany eny fanadia ireo fotodrafitrasa izay heverina ho mafy orina toy ny sekoly sy ny hôpitaly sy ny maro hafa aza. Noho ny fandalovan'ny rivodoza Sido niaraka tamin'ny tafio-drivotra ny entiny izay nahatratra 26 kilometatra isan'ora ny sabotsy lasa teo. Ny mpitandro ny filaminana manodidina ny 900 no nihetsika tao antoerana manoloana ny izany indrindra hiamina ny fananany ireo olona izay traboina. Tena namela taketra mafy be tao Mayotte ny fandalovan'ny ity rivodoza ity ny herinandro lasa teo. Maro ny sambo sy ny fiara ary ny trano sy ny fotodrafitrasa araka izay nolazaintsika teo izay tena simba vokatry izany fandalovan'ny rivodoza Sido izany. Rehefa volazantsika moa ny mikasika aniny rivodoza izay niseho tany Mayotte iny dia andeha arisika hivadika kely any Toamasina. Ny roso tamin'ny fametrahana fitoriana teo anivony ireo ambaratonga ampahifana mahefa ny kandida Roland Ratsiraka manoloana ny hosoka sy ny halabato sy ny fandokandalana izay niseho nandritra ny fifitenana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna tao Toamasina. Anisany hafatra izay nolazainy ity solombavam-bahoaka ny Toamasina ity sy iza moa izany fa Andramatoa Roland Ratsiraka dia ny hoe ampahabe maso no nanaovana ireo halabato ary maro ny profy eo ampelatanana hoe ity kandida ity izay hantenena ny fandraisana andraikitry ny fitsarana. Ary anisany no hamafisiny ihany koa ny hoe tsy hanaiky hatramin'ny farany ireo endrika fanodikodinana ny safidim-bahoaka nataon'ny kandida volomboasary sy ireo mpiray tsikombakomba amin'ny tao andrenivohitry ny Toamasina ny kandidany ben'ny tanàna Roland Ratsiraka araka ny fanambarana izay nataony omaly teny Ankorondrano. Izany moa ny fanambarana izay nataony Roland Ratsiraka, izany ny déclaration ny Roland Ratsiraka koa dia ampahafantariko sy lazaiko aminareo rehetra. Rehefa volazantsika moa ny mikasika ny fanambaran'ny Roland Ratsiraka izany dia andeha arisika hilaza ny zavatra hafa indray. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia fanambarana izay nataony Generaly Ramakavelo. Sahia isika olom-pirenena miteny manoloana ny ireo zavatra tsy mety eto amin'ny firenena hoy Generaly Ramakavelo. Tokony hijoro hiteny manoloana ny fandikandalana misy ankehitriny ireo mpahalalana eto amin'ny firenena hoy ny ministry ny Filohalindahy teo aloha tsy iza moa izany fa Generaly Ramakavelo. Anisany notsindriny ihany koa tamin'ny fanambarana izay nataony dia ny hoe ararotina amin'ny tsy fahalalan'ny vahoaka raha ny zavatra misy ka ireo manampahaizana no afaka ampahafantatra ny marina. Sahia ihany koa isika olom-pirenena miteny manoloana ny tsy mety hoy ity manamboninahitra ity raha nanao izany fanambarana izany. Nilaza nikasika any Generaly Ramakavelo sy Roland Ratsiraka moa isika teo. Rehefa voalaza ny mikasika any Generaly Ramakavelo sy Roland Ratsiraka izay ndeha arisika hijery kely ny hafatra izay nataony ity Mirakoto Arvony. Toy izao moa ny hafatra izay nataony ity Mirakoto Arvony ity. Miakatra andro amanalina ny vidim-bary. Efa taona sy tapany izay nahareny mitantam-bola ahy fa izao vao tena tsapako hoe mafy loatra kosa ilay vidim-bary. Tena mijaly ny gasy hoy Mirakoto Arvony raha nandefa ny hafatra ny tao anatin'ny pejiny.
aminy. Miantefa tanteraka amin'ny vidim-bary sy ny vidim-piainana moa izany hafatra izay nataony Mirakoto Arivony izany ka nampahafantariny ireo olona mpanaraka azy ny tao anatin'ny pejiny. Rehefa voaresaka antsika ihany koa ny mikasika an'iny vidim-bary iny, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny sambo rendrika ankizivavy iray no sisa avotra. Ankizivavy kely iray 12 taona no navita tsy nisakafo sy tsy nisotro rano nandritra ny 3 andro teny amin'ny ranomasina Mediterane. Sambo iray izay nitondra an'ity ankizy ity sy olona 770 hafa no rendrika noho ny tampaity ary tombanana ho maty avokoa ireo olona 770 ireo ka ity ankizivavy iray ity no sisa velona. Mpamonjy vona sendra nandalo hizatranga hafa tamin'ny toerana iny no sendra nahita ity ankizivavy ity natsingevany gilet de sauvetage sy chambre à air. Rehefa voalazantsika sy voaresaka antsika moa ny mikasika an'iny sambo rendrika iny, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny drone. Misy drone mivezivezy mampiahiahy ny lanitry New York. Efa ho herinandro maromaro izao misy drone hita mivezivezy amin'ny habakabaky New York any Etazonia. Tsy fantatra ny fiaviany ireo drone ireo ka anisany miteraka tahotra ho an'ireo mponina ao aminy. Senatera 4 no efa nandefa taratasy tany amin'ny FBI sy ny ministera miandraikitra ny filaminana anatiny ary ny tompon'andraikitra ny aeronautika. Ary anisany tsapa amin'ity drone hita mivezivezy ity dia tsikagitra ho manankaiky ireo toerana saropady sy ny faritra harovana fa indrindra ny toby miaramila ireo drone izay hita mivezivezy ireo. Nanambara kosa ny avy ao amin'ny Maison Blanche fa tsy mbola misy proof milaza fa hiteradoza ireo drone ireo ka tsy tokony hisy hatahorana. Zay moa ny mikasika ny drone izay hita any amin'ny lanitra New York. Be dia be moa ny zavatra izay efa nolazaintsika teo, be dia be ireo zavatra izay efa voalaza toy ny Roland Ratsiraka ary toy ny Generaly Ramakavelo ihany koa sy ny ireo rehetra izay tsara voatanisa. Ny amaramparana antsika tanteraka ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity dia resaka ny fakitry ny Maroc. Mpizahatany maro ny tonga mitsidika any Maroc. Maroc dia firenena hita any amin'ny Afrika avaratra any, anisan'ny ireo firenena be mpitsidika indrindra raha aty Afrika. Ny tena mampiavaka an'ity Maroc ity dia resaka kolotsaina sy ireo karazana toerana mahafinaritra maro samihafa izay hita ao aminy. Mpizahatany antapitrisany isan-taona no tonga mitsidika azy satria tena mahafinaritra ka tena mahafinaritra tokoa ity Maroc ity. Hitantsika amin'ny reto sary ireto moa izany hakantony sy ireo hatsarany ity toerana ity ka rariny loatra raha toa ka tena be mpitsidika izy ity. Tompoko vavy izy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia ankasitrana eram-po eran-tsaina ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisesy tsy mitsanina tsy anky ato. Zay fa tsy halavanay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.